Zava-panatsika ndalo tsika iteka ho an Jesosy ny amin'ny teny teo fa efa tokony najana teo fa tonga dia raha vatsika ny sekoly fa efa ampy le teny teo. Amen. Fa zao izy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny latsinainy hoe tsy mahazo miravaloha mpianatra fa mpianatra rehefa tapitra na tsy tonga ramose dia misy indray ny any amin'ny biblioteka. Amen. Manitatra fahalalana foantsika. Amen. Ary tsika mihazakazaka manitatra fahalalana tsara. Amen. Raha vao manoratra ny fianarany zanakao ianao vao manomboka ny taona dia antanena ny ampianarana raha sendra tsisy prof dia mahazo mody ny zanakao dia ianao manao sinoa tsy mahazo mody melo izy fa tazomy any foana aloha. Satria misy zavatra tsy azo anariana fotoana. Amen. Ny fotoana tsy azo ariana. Amen. Andao tsika no fahafantanantsika dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an Jesosy ny amin'ireo teny izay fandrenesinao teo ary. Misaotra an Jesosy satria mbola hoentin Jesosy eto indray tsika androany. Makasitraka Jesosy satria ianao no mitantana, ianao no mitondra, ianao no mivimbina, ianao no manokatra ny vavahady-tsainay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fananao masina. Mampianatra anay indray ny zava-panahy Jesosy. Makasitraka anao izay satria tsara ianao sady mpanao tsara ary tsisy takanao zany amin'ireo Andriamanitra. Ianao rery no Andriamanitra, ianao rery ny tompo, ianao rery ny mpanjaka, ianao rery no avy indrindra, ianao indray no asandratra eto amin'ity fitoerany ity androany. Tompo Jesosy io, aoka ianao no hitanay eto, aoka ianao no voarainay eto, fa mangetaetanao loatra ny fonay, mangetaetanao loatra ny fananay, mangetaetanao loatra ny mombanay sy ny mahakasika anay raha manontolo, satria ianao ny loharan'ny soa Jesosy. Aoka iseho ianao amin'ny fahatsarana aoka iseho ianao amin'ny voninahitra indray, aoka iseho ianao amin'ny fahaiza-manaonao magaga tsy takatra ny saina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery evan'i Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazaho toerana tompoko. Alleluia. Alleluia. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe maneho an Jesosy vao mitory an Jesosy. Maneho an Jesosy vao mitory an Jesosy. Teo aloha ny mahazatra antsika dia mitory an Jesosy avy hatrany. Fa ny olana tsika tsy mahafantatra an Jesosy fa ny haintsika dia ny hoe izao ny zavatra afaka ataon Jesosy. Isika tsy mahalala an Jesosy fa isika mahafantatra fotsiny hoe izao ny zavatra afaka ataon Jesosy. Afaka ataon Jesosy ny manome taranaka. Amen. Afaka ataon Jesosy ny manome vady anao. Afaka ataon Jesosy ny manome asa ho anao. Afaka ataon Jesosy ny manome izay vola mety ilainao. Afaka ataon Jesosy izay rehetra ilainao ka ao anatin'ny sitrapony. Amen. Rehefa mbola ao anatin'ny sitrapony dia afaka ataon Jesosy manasitrana anao, manafaka anao. Fa militsika mahafantatra, mahalala an Jesosy aloha dia izay fahalalantsika an Jesosy zay ny afantaranao fa mahalala an Jesosy ianao dia tonga afaka maneho an Jesosy eo amin'ny toerana misy ianao. Tsy ianao ny mpanasitrana fa Jesosy ny mpanasitrana ary izy ny mpanao fanafody fa tsy izy ny fanafody. Alleluia. Izay no nahatonga an Jesosy ny tena misy fotoana izy manasitrana fa misy fotoana izy milaza fa tsy fanafody no ilainao fa mpanao fanafody no ilainao. Izany hoe amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy ny zavatra afaka omen'Andriamanitra anao fa misy ny zavatra tena Andriamanitra mihitsy no ilainao. Ny dikany hoe Andriamanitra mihitsy ny tena ilaiko tsy hoe satria izy mahavita zavatra eo amin'ny fiainako. Fa ny dikany hoe Andriamanitra mihitsy ny tena ilaiko dia izaho mila miombi-piainana amin'Andriamanitra. Satria isika dia tsy nateraky ny vola. Fa jerevo, izay ozy tamin'ny lahady tany amin'ny toerana anankiray dia ozy fa mba nizara ten'Andriamanitra. Dia izao, rehefa ohatra ianao tena hitanao tsapanao hoe andevozo ny vola, dia alaivo ny vola dia jerevo raha mitovy ny tarehanareo sisa. Fa tsy hitanao hoe mitovy amin'ny 2 alina izany ny tarehanao. Satria Andriamanitra rehefa nahary antsika olombelona nataony mitovy endrika aminy. Ilay endrika tsy zavatra ivelany fa ilay endrika dia maneho ny fahafenon'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra mihitsy. Ny hoe endrik'Andriamanitra dia maneho ny fahafenon'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tsy feno fa Andriamanitra rery no feno. Izay no mahatonga antsika tsy misarika ny momba antsika sy ny tontolontsika eo amin'ny tontolon'ny zavatra tsy mety feno. Fa misarika ny fijerintsika Andriamanitra eo amin'ny tontolon'ny fahafenon'Andriamanitra izay ilaintsika eo amin'ny tokantranontsika.
Tady fa ny sekoly ny tokantrano tsy isaky ny larobia any. Fa rehefa tonga eto amin'ny sekoly ianao dia sekoly ny tokantrano ny anaran'izay. Satria ny sekoly ny tokantrano dia ny tokantrano dia fiainana kely anankiray. Fa rehefa miengeza io dia tonga firenena. Izay no mahatonga antsika tsy mametraka ny fanantenantsika amin'ny olona anankiray. Ary tsy mametraka amin'ny fandrosoan'ny tokantrano amina olona anankiray. Ary tsy mametraka amin'ny fandrosoan'ny firenena amina olona anankiray. Fa Andriamanitra rery no anakinantsika ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra rery no avelantsika amboatra ny zavatra rehetra. Satria isika dia tanimanga. Ary ny tanimanga tsy mibaiko amin'ny mpanao azy hoe ataovy ohatr'izao. Raha baikoantsika Andriamanitra dia tsy Andriamanitra izy. Tenenao kikinao raha baikoanao izy hoe dia tsy Andriamanitra izy. Isika tsy afaka mibaiko an'Andriamanitra fa isika tsy maintsy manaraka an'izay napetraka Andriamanitra. Ny tokantrano izany dia tsy maintsy ahorona amin'izay programa izay, izay fomba fijery izay. Alleloia. Rehefa anomboka Andriamanitra dia izao no tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 1:19. Alleloia. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mivaky ny teny manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko ho aiza any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatrany amin'inona ozy izy? Hatrany amin'ny farantany. Alleluia. Miainga amin'inona zany le projet an'Andriamanitra hatrany amin'ny farantany? Miainga amin'ny olona anankiray aloha. Ny tokantranon'ny Adama sy Eva ny aloha tsy maintsy niainga tamin'ny Adama. Fa tsy tonga dia hoe Adama sy Eva no natao voalohany, fa olona anankiray aloha. Individuel ny famonjena. Andriamanitra zany rehefa miasa izy dia mijery olona anankiray fotsiny izy. Fa tsy mijery public izy, tsy mijery folona izy, tsy mijery folona izy. Alleluia. Fa tena hoe iza le olona anankiray manaiky an'izay teny izay hoe nareo aloha ny ratsahana dia après izay vao miainga Jerosalema. Ka io tsy voatery hoe ny lehilahy, io tsy voatery hoe vehivavy, fa isika rehefa ao tokantrano dia vehivavy daholo eo anatrehan'i Kristy. Raha vao tsy Jesosy ny centre dia tsy mety ny zavatra rehetra. Ny lehilahy anankiray ao tokantrano, za zao lehilahy, dia mila mahafantatra hoe inona sitrapon'Andriamanitra ho an'ny lehilahy ao tokantrano. Izay angamba efa tenenin'ny pasteur Mama Viviane eto foana hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo. Fa zany tsy mandeha automatique. Tsy mandeha automatique zany raha vao tsy mipetraka hoe inona moa le fototra dia inona le fifatoana, itoeran'le fifatoana. Problème nefa dia zao, na tenenina azy an'le fifatoana dia tsy micomprendre tsika satria tsika mbola ao manimalina. Izay le olona biby lasa ao amin'le filana fotsiny hitadiavantsika an'Andriamanitra fa tsy mipetraka le tokantrano miara mahalala an'Andriamanitra. Alleluia. Raha vao teraka ny zanakitsika dia maninona? Ampijerentsika dessin animé. Dia mijery Jesosy hoe iny Jesosy be volombava. Dia mijery miracle izy. Fa tsika tsy mivavaka hoe Jesosy mba ataovy mifanena aminao io zanaka io, ataovy misy famangina avy aminao io zanaka io. Dia izay ny tena tsara indrindra aloha. Satria raha vao izay tsy mipetraka dia lasa mpiakohaka tsy marina ny zanakitsika. Satria ilay dessin animé ny tadidiny. Fa ny objectif atsika tsy tantaran'i Jesosy sy ny fahaiza-manaony, fa ny fanenany ny ao tokantrano amin'i Jesosy mba ho tsara fiombonana amin'i Jesosy ny tsiraray avy. Miainga avy amin'ny lehilahy nefa izay aloha. Alleluia. Dia tsy maintsy mametraka an'izay hoe tsy maintsy aloha izy misy hery. Fa ianareo dia nomena hery. Jaona toko 1:12 nomena hery nareo mba ho tonga zanak'Andriamanitra, fa tsy nomena hery nareo mba hanao manifestation. Jesosy ny Baiboly eto dia miteny ho vavolombelona nareo ozy izy. Ho vavolombelona izany hoe fiombonana maneho an'i Jesosy fa tsy milaza ny zavatra vita an'i Jesosy.
Amen. Témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas une personne qui parle de Jésus de Nazareth. Hitanao eo amin'ny toerana anankiray sika rehefa maneho an Kristy ao amin'ny toerana anankiray manaiky tarehan'ny fanan'Andriamanitra satria nanombo ny nofontsika sy ny filatsika dia izay ilay hoe edenany tsy niankina tsy tamin'ny edenany eny akinany Adamaseva fa niankina tamin'ny fijoroany Adamaseva ny fahatsarany edena. Alléluia. Rehefa nyteny amin'izay Jesosy rehefa avy eo mandehana ataovy mpianatro ny voary rehetra amin'ny teny anglais sy amin'ny teny frantsay izy hoe toute création fisy tsy miteny hoe amin'ny olombelona rehetra satria ny voary rehetra na edena za mila ny fiainan'Andriamanitra. Misy mihaino ve androany maraina? Mila ny fiainan'Andriamanitra io zanakao io. Mila ny fiainan'Andriamanitra io vadinao io. Ianao koa tena mila fiainan'Andriamanitra. Fa zao tena mila ny fiainan'Andriamanitra. Fa zao izay fahatsapako ny filako ny fiainan'Andriamanitra izay dia iza mitoetra le ady. Le ady dia mitoetra eo amin'ny tontolo ny filana. Alléluia. Eo amin'ny tontolo ny filana no mitoetra le ady. Satria mahatonga ny tontolo ny filana mafy loatra iny mbola tsy marina le fibebahana ary mbola tsy tafatoetra le fiankofana marina. Rehefa marina ny fibebahana dia maritoerana ny fiankofana. Alléluia. Ny fanompoana dia faritana amin'ny fiankofana. Satria ny anankiray manompo dia manaiky izay lazain'ny tompony. Rehefa resin'ny akola masira ny akola mena dia raha vao mahita an'ilay akola masira le mena dia izay teneniny eo dia mitsoaka izy. Satria manompo izy. Alléluia. Rehefa tonga Jesosy zany dia io tokantrano io zany ny objectif dia hoe manaiky io izay mahatonga antsika tandindo ny vady ho ampakarina. Ka ny lehilahy aloha aza mainky anery amin'ny madama anaiky fa ianao ve manaiky an'Andriamanitra. Fa ndraindrayntsika autorité ny tadiavintsika fa tsy fiombonana amin'Andriamanitra ny tadiavintsika. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Ny fitiavana ny ianao lehilahy hiteny hoe tiavo nefa ianao tsy nandray ny fitiavan'Andriamanitra. Inona ary ty? Andriamanitra ny comblenao fa tsy ny fitiavan'ny vadinao anao. Rehefa comble tsara ny lehilahy dia mahay mizara fitiavana ao tokantrano izy. Fa mahatonga ny lehilahy lasa mivadika orsa satria Adama nitady orsa izy fa tsy nahita ny Eva. Izy mihaino ve androany maraina? Mila zany tsika hoe ary amboariko mihitsy aloha Jesosy ny alignement amin'ny fisainako. Fa raha vao tsy raha vaky io alignement io dia taraiky eo. Taraiky tsika. Ary ela be izay ilay hoe aza vela ho lany andro. Mampalany andro an'Andriamanitra satria taraiky be ilay safidintsika ao amin'ilay homme animal au lieu de homme spirituel. Homme esprit tsika fa tsy homme animal intsony. Izay no mahatonga antsika lasa mitady autorité ao an-trano ny lehilahy satria mbola homme. Filana no manetsika. Amen. Ny fitiavana moa dia ohatrany ahoana? Korintiana 2:7. Mandefitra izy. Izay ilay hoe ao anatin'ny fitiavana ianao tsy voatery manintsy foana. Fa inona aloha ny hitarihan'ny fanahy masina ny lehilahy? Fa tsy tonga dia manana teny vonona dia mireagira. Tsara ianao feno teny, fa ny teny tsy miagira raha tsy tarihan'ny fanahy. Oh là là. Fa izy ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra izay mankatoy ny teny ve? Non, ny zanak'Andriamanitra izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Rehefa tsara ny toe-ponao dia mora ny fahazakany ny tenin'Andriamanitra anao. Amen. Misy fotoana hoe tsy mora ny mangina no an'ny lehilahy. Satria ny lehilahy maherihery izy. Amen. Misy fotoana vadiko tsy nentina nambady tamin'ny voalohany. Dia tenen'ny mamany io ilay bandozy izy. Dia tsy manaiky izy. Dia efa maninona tsy tianao dia za taloha rehefa miteny do kely. Dia tsy tiako ozy izy. Fa io ve ozy izy avita hiteny. Azonareo ilay izy. Fa rehefa tena mivady izay dia izy alohan'ny le doka. Azonareo ilay izy.
misy zavatra basentsika amin'ny hitany masotsika fa tsika tsy manaiky le programan'Andriamanitra. Zay nge le takian'Andriamanitra eto e. Andriamanitra tsy Andriamanitra ny hitany maso reto fa Andriamanitra ny tsy hitany maso izy. Mahatonga nareo mitady sara kio tsy mifampijery le tsy hitany maso nareo fa le hitany maso ny tadiavinareo hitondra fiaina tokantranonareo. Tsika tsy natsoina ho mpanan-karena be eto ambonin'ny tany. Tsika tsy natsoina hoe tena hotompon'ny fianakaviana eto ambonin'ny tany fa tsika natsoina iray fiainana amin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ty hafa mafy ho an'Andriamanitra. Ka tsy ho vavolombelona Jerosalema aloha tsika raha tsy manangana ny fiainantsika individuellement aloha. Atsangano aloha le izy. Amen. Atsangano aloha le izy. Asan'ny apôstôly toko 2:1-7 minoan Jesosy tompo ianao dia manino vonjeny ianao sy ny ankonanao. Teto ny apôstôly tsy niteny hoe nareo menakavy minoan Jesosy tompo fa olona ray aloha ny mino an Jesosy tompo. Ataovy maro toerana aloha lehilahy ianao rerany tonga eto, vehivavy ianao rerany tonga eto, mety tsy miaraka nareo menakavy fa ianao aloha zany ny atao maro toerana ny fiankofana amin'ny Jesosy satria ny asany ray dia manao ny asany ray. Inona ny asany ray? Tsy manao fagagana. Ny asany ray tsy manao zay zavatra ilaitsika fa ny asany ray dia manao zay inonareo zay ny rany. Izany ny rano tsy zafa Jesosy maty ho anareo. Ny travail an'Andriamanitra isan'andro dia anaisitra anao ny fiankofana tsy izy fa iakohaka amin'ny Jesosy, mibanjena an Jesosy Kristy tomponareo. Amen. Tsy maintsy mibanjina an Jesosy. Ny mibanjina an Jesosy tsy hoe misaintsaina ny teny eny efa mifo mavesatra. Fa ny mibanjina an Jesosy, ninona mitranga eo dia miakohaka marina, mahatoky an Jesosy. Tafatoetra amin'ny fatokianao ninona trehanao sy lalovanao tokantrano fa ireagiry Jesosy. Zay vao mipetraka le hoe mahay ny zavatra rehetra izay ilainao amin'izay Jesosy. Ny fiombonako amin'Andriamanitra aloha dia mamary toerana ny fitsarako sy mamary toerana ny fiasan'Andriamanitra tsara eo amin'ny fiainako. Ary Andriamanitra amin'izay fotoana izay mahazo aina izy a. Toy izay ara mahazo aina dia zay vao manao an'ilay zavatra ilainao. Satria ny mamaika aminao tsy dia tena ilay zavatra ny tany loatra fa raha izany dia aloha nijanona tany amin'ny testamenta taloha. Alleluia. Fa ny fahatongavan'i Jesosy dia tsika nampitoerana mba hanana fiainana sy finoana vaovao. Dia zay hoe mino an Jesosy tompo ianao. Inona moa ny antsoina hoe mino? Inona ny antsoina hoe mino? Ny antsoina hoe mino, ny finoana dia fatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Iza ny fanantenanao, iza ny tianao aseho. Tenenao kaikinao iza ny fanantenanao dia iza ny tianao aseho. Kristianina miliardera ve? Zay ve ny tianao aseho? Dia miliara zany ny fanantenanao. Fa isika tsy manantena amin'ny miliara satria ndray androany ty tany ty dia ho levona soloa dia ianao ve ampitoetra amin'ny fanantenanao. Alora nga manantena an'ilay maharitra mandrakizay le tena fiainana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa tena mitenenareo fa rehefa tsara ny fiombonana tsy isy dikan'izany miliara zany. Tsy isy dikan'izany tena tsapanao mihitsy tsy ilaina. Tsy ilaina fa azo ampiasaina fa zao Jesosy rery ny ilaiko. Azontsika tao ny mampiasa vola be. Fa tsy any ambadiko ny vola be ny fifalitsika, tsy any ambadiko ny vola be ny fitsaratsika, ary tsy ho vitanao zany ny mamela heliky ny vadinao raha mbola mamona ny manapaka ho tokantranonao. Amen. Dia tsy maintsy tsika rehetrarehetra mitravailler sur le plan. Zay ny plan n'Andriamanitra dia ekena le izy. Fa le izy tonga dia zany ve dia normal la pasteur? Oui, normal zany. Fa amin'ny olona normal zany fa amin'ny olona animal zany tsy normal. Dia miaisitra eo amin'ilay monde tsika. Tineny ny tenanao miaisitra eo amin'ny monde io tsika. Amen. Miaisitra eo amin'ny tontolo itsika dia rehefa zay napetraka ao dia miasa ho azy ny esprit de discernement ao anatinao. Fa tsy hoe fanamasa ny esprit de discernement mamenoa ianao tsy ampy fahalalana ko fienoana amin'iny. Discernement dia tsy maintsy miaraka amin'ny fahalalana. Raha zao tontolo zao ny fantatrao dia discernement zao tontolo zao ny ilainao. Dia isaky ny mandray décision ianao dia zao tontolo zao foana sy ny filanana ny andraisanao fanapahan-kevitra. Fa rehefa mahalala ianao hoe Jesosy ny ilainao dia aleo Jesosy ny anapa-kevitra omeny ianao zay zao tontolo zao.
Zay no natonga an Jesosy tsy netiny akohaka izy. Dia izy hoe le devola dia vendrana foana. Olona eto zao fa avy mivavaka 7 andro 7 alina dia tantena. Mba farafaratsy ny olona tsy ampivavaka ny tantena. Azosika ve le izy? Dia zay zany prinsipy zay. Fa zay tsy atao tsenjery ao an-tsaina rehefa toroko mitory teny dia zay ny avoakako eo. Hitanareo fitaka anankiray koa zay. Tsy olona mihaino toriteny be ny ilaina, fa olona afaka mamadika ilay toriteny ho fiainana ny ilaina. Fa inona tsy mandrainao terenao ka mivadika fiainana dia mivoaka ho azy eo iny satria izay ny fiainanaoko. Afaka ianao mitazona ny vavanao tsy teny ratsy, fa amin'ny fotoana misy makirinanao tsy voatazona fa miteny ratsy ho azy ianao. Fa amin'ny fotoana anankiray fa tsy mpiteny ratsy ianao kinona tsony teneninao efa tsy eo anatinao ilay vo. Ka tsika tsy miezaka hoe mitsara ivelany, fa tsika tena manamboatra ny toe-po anaty. Elao, io nofinao inge mbola amin'ny negosy ho any an-danitra izy hatramin'izao. Rehefa mahazo teny mararety izy, dia izy misisika ihany ho ny anaraka. Efa nitenenino maly fa tsy hoany izy. Ary tenenino izy fenao tsy hoany. Dia ianao zany tonga sainao izy mpanompon'Andriamanitra maly ary tsy araka amin'ity intsony aho zany. Amen. Satria tsy mampety anahy le izy. Tsy mampety ny fiainako mihitsy le izy. Fa ny finoana dia fanehoana an Jesosy ary Jesosy ny atenaiko. Le Jesosy atenaiko tsy amin'ny vola be anahy, fa le Jesosy atenaiko le apety anahy. Dia iny zay manompo an Jesosy tena hoe tsy voafatotry ninina, tsy voageja ninina, tsy voafantriky ny zavatra mety, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Raha vao mijoro amin'izany tsika dia miala ho azy ny fahavalontsika. Andriamanitra tena mitady olona mitady tena hoe fou libre anompo azy. Hoy izy ny apôstôly Paul, zay nge disciple. Aza maika no disciple aloha. Amen. Fa ataovy aloha izay libre anao zay vao tsara ny maha-disciple anao. Be dia be ny olona mampianatra hoe disciple de Christ, ndao tsika hianatra disciple de Christ, mamaky baiboly dia ndao fotsiny apetraka le discipline, tsy discipline tsony lesika. Liberté mihitsy manao an'ilay discipline ny ilaina. Liberté manao discipline ny ilaina fa tsy disciple fotsiny. Jesosy Paul voageja manodidina zay fa tsy tery izy. Misy lalàna zany mametraka ny fiainam-panahintsika ho mazava tsara. Donc zany ny reny toetratoetra ratsy ihany nataontsika ireny dia zay ilay hoe ny hazo no hamantarana, ny voa no hamantarana ny hazo. Tsika tsy mahafantatra ilay mandrakizay velona ao anatintsika. Misy fotoana ange ianao tranquille, fa mampatranquille anao milamina ny situation visible anao. Milamina ny situation corrompue. Eo amin'ny nofo zany, ny corruption nge tsy tsolotra divana eraky ny vodiny rindrina nanganana Bianco io. Ho anareo mpiasa amin'ny Bianco tsy io ny corruption. Fa ny corruption de fruit and chair. Asa nofo no mahatonga ny zavatra rehetrarehetra io. Ary rehefa mijoro tsara ny olona anankiray eo amin'ny toerana misy anazy tsy corrompu izy, zany hoe tsy mandeha eo amin'ny nofo izy, dia foana ho azy ny corruption. Jereo Daniel, jereo Joseph. Daniel ina ny regleny, fiankofany. Joseph ina ny regleny, ny fiombonany tsara tamin'Andriamanitra. Fa jereo ny impactany teo amin'ny nation. Tsy maintsy izay ny reglentsika amin'ny fiainantsika. Aza olona dedaka, ivelany. Fa raha tena ao anatinao ny fanahy, dia tsapana, raha tena mandeha amin'ny fanahana dia tsapanao tsy isy dikan'ilay dedaka. Zay hoe fataro amin'ny vony azy hoe. Rehefa tsy tsaroana ianao, ahilika ianao, atao tsinitsiny ianao, ilainao mihitsy iny. Satria iny no mampianatra anao, zay le hoe ilaina ny désert, satria any amin'ny désert tsisy ninina. Dibay nge désert, satria tsisy an Jesosy. Za te ho any Dibay nipetraka, Dibay iny. Fa fatary tsara aloha fa zay tsy misy an Jesosy manjaka sy manapaka dia tsy dia désert koa ny anaran'izay zavatra izay. Satria tsapanao foana ianao, misy vola nge misy fotoana, misy vola ianao fianao reriny ao e. Manana fiara milahy be ianao, fianao reriny eo anatiny ao e.
dia zay rany izany amen ianao rerina dia tsy sapa tsy fena dia zay le aza mipetra jery fa raha vao mipetra jery dia tonga amin'ny fahavalo ty hafa aloha an' Jesosy tonga dia tonga amin'ny fahavalo raha vao mipetra jery eo tsika sy nareo amen ny fototry projet anao zay manana projet dia zany ny secret amin'ny projet zany amen tsy étude de faisabilité aloha ny projet fa fihavanana amin'Andriamanitra aloha zay vao mandeha manao projet mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo sisy ny mpanompon'Andriamanitra teo zay le ministère de réconciliation mampiavana antsika amin'Andriamanitra aloha sika aza maika hanangana ministère fa mianara aloha dia zao mampiavana amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra amen mianatra mampiavana amin'ny fiainako amin'Andriamanitra mihitsy aloha za mihitsy aloha tsy mainka hampiavana ny vadiko amin'Andriamanitra nefa za zany tsy mahay mihavana amin'Andriamanitra tsy mainka hampiavana ny zanako amin'Andriamanitra fa za mihitsy aloha no mihavana amin'Andriamanitra fa rehefa haiko zay dia tarafina dia vavolombelona dia mandeha ho azy ny ambiny amen zay mahatonga an' Jesosy miteny rehefa hitanareo izy izy misy manao tsy mety dia zao fotsiny ozy izy mandeha anadinio ny tenanareo ny solution zany rehefa misy manao tsy mety mpiara-manompo aminao ka ianao nahita azy dia ianao ny andana mandiha ny tena dia ozy izy Jesosy ny condition zay raha tianareo izy izy iova dia ndana aloha nareo mandiha ny tena fa rehefa avy eo hitanareo azy ny anaovana azy ozy izy dia amin'izay fotoana zay nefa ianao rehefa tena tsara fandiny tena dia mahay mipetraka dia mahay mivavaka ho azy fa Jesosy amin'izay miréagir ao fiainana ndraindraingy ianao tsy afaka mivavaka ho any namanao satria ianao mbola mpanompo ny tenanao ianao mbola te hisy milay hoe za mavahana io za be fitiavana atao anatin'ny ministère odo tsy ianao le izy fa raha mihavana amin'Andriamanitra ianao dia ny toe-ponao afaka lalana tsara no van'Andriamanitra ny hafa raha misy olona anankiray eto ampiasain'Andriamanitra be sy dia makany amin'ny tranondolo tsika mianakavy manomboka maraina mandrapary tena miteny anareo fa tsy oely zay olo zay dia déconnecté amin'Andriamanitra tsy oely zay olona zay dia déconnecté ary tsy oelako ianao dia very miaraka aminy fa ndao tsika tena hoe iaino an'ilay tena programme an'Andriamanitra ndao tsika tena hoe amantatra hoe inona moa no tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ity fiainako ity amen inona ny tena sitrapon'Andriamanitra ahoana marina ny tena programme an'Andriamanitra jaona toko 7:20 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy alleluia jaona toko 7:20 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zao manome azy fiainana mandrakizay inona hono no nomen'Andriamanitra atsika inona nomen' Jesosy atsika fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ny secret mandrakizay ho azonao dia tsy maintsy miainga amin'ny activation ny mandrakizay ao anatinao raha tsy active ao anatiko ny mandrakizay dia lasa manao effort ary hotratran'ny migraine eo ampanaovana effort hamoaka ny sitrapon'Andriamanitra satria ny baiboly miteny fanofo dia marefo ary zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe ao anatin'io nofo io mihitsy tsy maintsy hamoahana ilay tena fandresena tsara indrindra ajanono io marefo io fa ozy izy Andriamanitra tsy maintsy miandry an'ilay hery aloha nareo ozy izy Zakaria toko 4:9 nahoana tsy amikery tsy ampantanjana fa amin'ina ozy izy amin'ny herin'ny fanahiko alleluia ny problème dia zao tsika manaiky an'izay teny zay fa tsika tsy resy lahatra ny ova tsy mitovy zany tsika hoe tsy amikery tsy ampantanjana fa ny zavatra mandresy lahatra ny saitsika sy ny atodohantsika dia mbola ny anao ny fanao n'izao tontolo zao tsy marina izay teny zay raha mivao mbola nisafiditsika babo n'izao tontolo zao zay no mahatonga ny mahatsara ny fafenono ny kapoaka ny etaeta rehefa mbola misy ny zavatra tsy mety mahafaka anao fatary fotsy fa tsy ampy izay ny etaetanao misy zavatra divanao ela be
dia dika izay Andriamanitra tsy manaisitra anao tsika menakavy ange mba efa samy vavaka topa mba ataovy parfait fa hatramin'ny androany ianao io tsy parfaitko satria misy fotoana ianao mitena ataovy parfait fa isika miteny avy eo amin'ny nofo metsara velatsia eo mason'Andriamanitra izay no mahatonga indrao miverina eo tongotra ao fa efaiko ny tena fanompoana marina dia ny fiankofana kasitrahanao za zany tsy te olona tsika sinareo zany tsy tokony olona tsony hoe mizara teny fotsiny tsy any amin'ny fizarana teny ilay izy mapastera ao a fonction zany fa aleo tsy pasteur aleo tsy responsable aleo tsy manao nininy fa maneho ny fiainana mandrakizay eto tany zay ny andrasany zay za hitanao tsy mampaninana mipetraka eo dia miainao a fa miedifie ny fiainako a ndraindray zange le mizara ohatra ny mandany indray fa misy ake fizarana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra jereo virgine dimy andry nefa Jesosy efa kaiky tonga tsy nalahelo izy ka nandeha tamin'ny santé maiko anareo zany ianareo fa nareo sao dia very fa izy Jesosy tsy nameko ny dimy andry satria niambina tsara izy fa tsy kristianina ve dia tsy manome mihitsy zany venareo ny dimy andry non misy zavatra tsy tokony omena fa gardena satria mila sérieux eo mpanompoana zay ny mahatsara ny discernement fa tsy amin'ny fotoana rehetra ianao dia manome ianao ve nianao amin'ny fanahy masina alohan'ny hanome zavatra misy fotoana ianao resy lahatra hanome zavatra ny pasteur sandratra fa ny fanahy masina miteny tsy omena izy tis izy ianao mpanompon'Andriamanitra ioko oui il est beau c'est un vrai serviteur de Dieu fa tsy omena aloha tanareo dia zany le tsy tatitsika raha vao tsy miverina any amin'ilay principe voalohantsika tsy le visible le izy fa le fanekeko an'Andriamanitra aloha le fiombonako amin'Andriamanitra manome tombam-bidy an'izay zavatra ataoko zay mahatonga tsy amin'ny asa fa andreo isy irehare amin'le fiombonana ny point fa tsy amin'le asa fa tsika any amin'le asa dia zay mahatonga tsika indraindray a manao gaigy dia mody saromana amin'ny fanomezana zay manomena kasitrahan'Andriamanitra fa zay tsara fiombonana amin'Andriamanitra ty ahafantarana ho an'Andriamanitra aloha tsika zany a corrompu foana dia zay le corrompu dia n'Andriamanitra dia davintsika ho vidividiana fa Andriamanitra tsy azo vidintsika zany satria nahoana izy satria sarotiny izy amin'ny fanafahana tsika tsiraray avy zany eo amin'ny spirituel zany ke tsy takatry ny sainao zany ny takatry ny sainao dia mangataka vola foana ny takatry ny sainao dia mangataka promotion foana fa ny eo amin'ny spirituel tsy mangataka an'izany izy fa omena an'izany izy ndana jereo ny tantarany Daniel efa mivavaka indray mandeha ve izy mba hangataka promotion jereo ny tantarany Joseph efa mivavaka ve izy mba hangataka promotion fa tonga taiza izy mifarana tonga teny amin'ny toerany enjana izy mifarana ary rehefa Andriamanitra no miasa ao anatinao dia afaka manova ny tontolo mandiny niova amin'ny mpanjaka zany ny tokony tsy iova fa Daniel ny tokony miala eo foana fa zay tsara firaisana tamin'Andriamanitra tsy nihetsika teo izy Joseph ninina mitranga betibetika izy promotion betibetika izy promotion ny amponja betibetika izy mpitatana betibetika izy migatra fa ozy izy tsy an'le secret ozy izy fa le secret fiombonana amin'Andriamanitra rehefa tsara le fiombonana amin'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra ny izy fiombonako amin'Andriamanitra dia aina manome ny zavatra ataoko rehetra satria rehefa miombona amin'Andriamanitra dia Kristy no velona ao anatiko fa tsy za tsony no velona za koa ary mba mila ny Kristy tahaka an'ireo zavatra manodidina sy ny voary rehetra mila azy amen raha vao tsy mipetraka zany dia tsy ho lasa lavitra any amin'ny firenena mandroso ianao hitoro ny filazantsara satria ho babony ny arena sy zao tontolo zao ianao amen raha olona mpangataka foana n'izay ilaina ianao nge tonga any France rehefa tsy miasa ianao dia mahazo vola oui rehefa tsy miasa ianao ka ara-dalàna amin'ny papier anao a ka mahazo nationalité anao a dia mahazo vola amin'ny fanjakana ino ny ilana mivavaka fa ndana fotsiny maka nationalité dia mahazo vola satria vola ny tanjony ndana manao tsolotra satria vola ny tanjony aza mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ndana fotsiny manao tsolotra aza maketo akory
fa eto tonga dia ilay mamboatra fiainana ilay tena raitra. Tsika tsy mitady vola eto fa mitady an' Jesosy iombonantsika eto. Ho anahy zany leso zany dia ho atsika zany leso zany. Tsika inge miara mamboatra fiainana. Tsika miara mamafy zavatra tsara dia miara mamboly zavatra tsara. Fosy Andriamanitra raha mbola misy koa ny tany eny amin'ny boky ny Genesis dia tsy ho foana mihitsy reto ny famafazana sy ny fijinjana. Mamafaza foana ny Jesosy isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainana. Jaonina toko 5:10 fa inona ny asandray izay mamoa dia mbola amboarina ihany. Izany hoe misy fambolena atao isan'andro mba ho tanteraka ny finoantsika ny Jesosy Kristy Tompo. Ny secret amin'ny finoana tsy mamaky tenin'Andriamanitra fa ny secret amin'ny finoana manaiky horatsana ny tenin'Andriamanitra, mahita an' Jesosy, madio am-po, mibazana ny tavan' Jesosy, mety ny zavatra rehetra aorianan'izay. Amen. Militsika misaina tsara hoe ahoana ny tena pety ny zavatra rehetra. Amen. Ahoana ny tena nanako fiadanana, fitsarana, fifaliana. Ohabolana toko 9:5-10. Ahoana mivaky ny teny soratra masina. Fa izay mahita dia mahita fiainana. Izy zany zany Jesosy. Hatramin'izay Jesosy tsy fantatsika fiainana. Fiainana ahoana koa zany Jesosy zany. Fiainana hoe Jesosy tsy hoe maraina ianao dia Jesosy, hariva ianao dia Jesosy, dia mitony teniteny eny an-dalambe ianao dia Jesosy, nefa ny sainao maloto velona. Tsy fiainana zany. Ny fiainana dia tsy misy petinota ao anatiny. Ny nofo mitaona ny olona foana hanota. Ny nofontsika mitaona ny saintsika foana isasainy ratsy, hevitra ratsy, i-balancer, tsy balancer, andanja, i-peser foana. I-peser foana ny fiainantsika amin'ny zavatra hita maso. Izay foana ny nofo izay. Alleluia. Zany no mahatonga ny olona tsy tsara fiorenana tsara ka tonga dia hanaovan'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainana dia tonga izy dia miverin-dalana après satria ny mizanany mihitsy ny mandainga. Zay no mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny hoe alako ny mizana mandainga. Eny amin'ny boky ny Amosy izy miresaka an'izany. Atsangana ozy izy tempoly io dia aoka ilay mizana inona ny ifandraisan'ny mizana sy ny tempoly. Satria mila zavatra pura ny ananganana ny tempoly. Ny valeur amin'ny fiainanao sy ny dureté amin'ny fiainanao dia ny pureté anao. Zany no mahatonga an'ireo olona matimaty ny mercure ireo. Satria manino misy pureté ny mercure. Mitady ny vatosoa tsara indrindra satria misy pureté. Mitady pureté amin'ny vety mbola levony rehetra. Jesosy ny tsy levona mandrakizay. Jesosy ny tsy levona mandrakizay. Ary ny qualité amin'ny fiainantsika dia ny fahaveloman'i Kristy ao anatintsika. Amen. Zany no mahatonga antsika tsy hoe andia lalana volamena dia faly be dia atao miaraka dia lalana dia aty indray dia aty indray. Tsy ilay lalana volamena andiazana reto ny fifaliana fa ozy izy indray raha mitoetra ao anatinareo ny fifaliako dia angatao amin'izay izay irinareo ozy izy. Ny fifaliana dia Jesosy miray amintsika. Tsy hoe Jesosy eo anatinao fa ianao miombona amin'ny Jesosy vita fihavanana aminy, manaiky amboariny teny, manaiky etsiny teny, manaiky atsangany teny, manaiky ho ahoriny teny, fa tonga dia mety amin'izay croisade manaraka io rehefa avy eo. Amen. Mety amin'izay io rehefa avy eo. Tsisy amin'izay tsony hoe izy en grand na izy en petit daholo. Amen. Tonga dia manompo tsara daholo amin'izay tsika. Dia tsy mitaditady laza, tsy hoe za te ho décideur, tsisy za tonga dia mandeha. Na ianao ny décideur na zereo nge ny fiainan'ny Abrahama sy Sara, nisy fotoana nge Abrahama ny tenenan'Andriamanitra, fa nisy fotoana Sara nanitsy ny Abrahama. I Abrahama, izy Sara ngany hainga tao amin'ny tranony dada sy ny mamany, raha tsy nahinao n'Andriamanitra i Abrahama, fa nisy teny an-dalana Sara indray ny nahinao n'Andriamanitra. Aza mandeha amin'ny routine reto. Tsy izay tenenan'Andriamanitra ny grand, fa izay mahay manaiky an'Andriamanitra ny grand. Zay no mahasarobidy ianareo. Ary zay tsy maintsy hitandremanay izay ampitondrain'Andriamanitra ny teny fampianarana. Raha tsy manana ny discernement ao anatin'izany izay dia alolo mangina. Satria nareo dia olona sarobidy. Jesosy tena no nandao ny lapany. Raha materialiste Jesosy tsy ampasteur. Raha materialiste Jesosy tsy nandao ny lanitra izy.
Ozy izy Jesosy tsy maninona maka endriky ny olona satria tsy an'ilay fotom-pisainana sy fijerin'Andriamanitra. Zany ny fotom-pisainana sy fijerin'Andriamanitra. Mahay mihatra izy amin'ny fotoana ilana azy mihatra. Mahay misandratra izay ozy izy ny apôstôly Paoly. Zao izy raha tsy nihetsy tsy nasandratra. Tsy ianao mihatra foana dia tsy mainka ianao sandratra. Aleo mihatra foana dia tsy mainka sandratra rehetra. Fa ndra andro any tsy maintsy hovaliana ny fihetrenao. Tsy maintsy valiana ho amin'ny fanetretenanao. Ary izay famaliana izay tsy ampozinao ny oran'izay rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy. Dia averiko foana ity teny ity. Rehefa tonga Jesosy dia ilay tena dimendry. Dia ozy izay taiza izay mbananao an'izany. Ianao hatramin'ny androany mbola voatanisanao reto sy reto no nataoko. Mbola tsy maty eo amin'ny tenao maramavita amin'ny tanisan'ny zavatra vitanao teo mason'Andriamanitra. Ary tsy fanamelohan-teny za fa matoza ny teny izany mety na dia manetsika antsika Andriamanitra hoe andao androso indray ary. Androso say emitra. Androso say emitra. Go sa tsy go? Tonga dia go Rehefa men'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina, teny fahalalana dia mandroso tsika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Tsy raha vao mivoaka eto tsika ingeto tranquille daholo. Sa tsy izany? Fa rehefa avy eo hiatrika an'ilay hitan'ny maso rehetrarehetra any dia any ny pratika an'ilay izy amin'izay. Any amin'izay samy manao pratika. Tsy misy olona miteny intsony hoe potsofinao fa ianao sy ny fanamasina no miaraka any. Ianao sy Jesosy no miaraka any. Ianao sy ny tenin'Andriamanitra no miaraka any. Halleloja. Jesosy dia nirahan'Andriamanitra mba hitondra fiainana be dia be izy. Jaona 10:10. Amen. Amin'izany fiainana be dia be izany dia fiainana tsy mifamatotra amin'ny zavatra tsy maharitra izany fiainana izany. Ny antsoina hoe fiainana dia ny antsoina hoe fiainana dia izay maharitra mandrakizay. Ka ninona zavatra tsy maharitra mandrakizay dia tsy fiainana ny anaran'izany. Dradraitsika hoe manao fiainana dia makeny amoron-dranomasina dia mihina misotro coco. Tsy fiainana ny anaran'izany. Ranomasina azo foanana rehefa tonga ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. Daoka tsisy coco tsony any. Daoka tsy fiainana io. Amen. Fa mila ararotinao dia ny ambony tany kosa aloha mihinana an'ireny. Tsy fahotanana mihinana an'ireny. Zay zao tany amin'ina moa? Tany amin'ny krozady dia misy fotoana mijery an'ilay rahalahy eny amin'ny boro miasa eny. Misotro coco ry zareo. Dia tsy maninona za fa tsy bedesina fa maninona misotro coco. Amen. Tsy an'ilay izy. Tsy an'ilay tokony antsiana. Amen. Fa any amin'ilay fiombonana ilay izy. Fa misy zavatra andanitsika fotoana ny resahana azy fa tsy misy fiovana ilay manodidina antsika. Na ianao zany lasa manomboka kizitina mananatra ohatrano. Satria tsisy miovaka. Mahatonga an'izay tsy marina amin'ny fiankofantsika. Satria efa manomboka ny zanakao ny Andriamanitra ao dia miasa loha aminazy ianao. Fa raha misabandone tsara amin'Andriamanitra ianao amin'ny fiombonana dia omenao lalàn'Andriamanitra. Fa teny tsy ampozinao dia manova ny zanakao. Fa misy fotoana calculenao mihitsy ny tempa-endreny itenenana azy. Fa tsy miova zany io. Halleluja. Misy fotoana amin'ny fotoana tsy ampozinao dia ny zanakao ihany miseho témoigner aminao amin'ny manodidina anao. Miova izy. Misy fotoana tsy ampoziko eny amin'ny fianakaviana izao izay dia tonga dia miteny foana ny zanako. Zany efa tsy dia inona loatra. Zara misy fotoana manamely tena ohatrany inona ary mba ataoko an'ireto zanako reto. Fa indray amin'ny teniteny tsy fantatra eny amin'izay tenenako azy. Dia zay lui mon père, je suis fier de mon père ozy izy parce que lui il m'apprend beaucoup la vie ozy izy. Dia fa inona ny fiainana nampianariko an'ity zanako ity? Dia zao foana mba zavatra tenenana, papa, il faut pas regarder le visible ozy izy. Alléluia. Dia misy fotoana veriny aminao zany ka ianao misy fotoana mijery visible. Activation ny fiainana mandrakizay avy amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Manaiky horatsana ny teny, amboariny teny, mahatsara n'ilay fiombonana satria ny asan'Andriamanitra dia manamboatra izy. Amen. Mba hahatonga ny finoantsika an'i Jesosy tsy ho raraka. Mahatonga ny finoana instable dia mahery loatra ny zavatra visible par rapport amin'ny zavatra ilaintsika n'Andriamanitra. Par rapport an'Andriamanitra ilaintsika. Hitanao rehefa mahery loatra ny matery anao ny zavatra ilainao, misy pression kely eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny finance, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny zavatra manodidina, dia lasa ino no mamaiky antsika be, dia eo no tokony mipetraka ilay ady. Hoe Jesosy efa maninona ny terrain ity situation ity.
Ny raisonnement nefa amin'izay fotoana izay manaiky hoe mila prioriser nefa urgent. Dia hitanareo, lasa diso le problème amin'izay fotoana izay. Faux problème le gérena amin'izay fotoana izay. Mety urgent le situation visible, fa ny tena urgent ianao tsy tafafantoka amin'i Jesosy. Amen. Dia mino fa nandray zavatra tsika androany maraina. Alleluia. Dia tahian Jesosy daholo. Dia fampivavaka foana. Amen. Mba ho voatahiry izany teny izany, mba ho mari-toerana izany teny izany, mba izany mihitsy ny fomba fisainako sy fomba fijeriko isan'andro, tsy azo ahilika amin'izany, manaiky tefena, manaiky amboarina, manaiky ahitsy, manaiky manetry tena, manaiky miombona tsara amin'Andriamanitra. Amen. Nao tsika hitsangana dia hivavaka. Alleluia. Hivavaka tsika. Ho fafay ny tananao dia misaora an'Andriamanitra. Misaotra anao izay ray, misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay fanamasina satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao no Andriamanitra mihevitra an'izay ahasambatra anay, ahafaly anay, ampravo anay, ampiadana anay. Raiso ny fankasitrahana ny amin'ny teny. Aoka izany teny izany tompo tsy teny mahafinaritra ho ianao, tsy teny mahafinaritra no ilainay. Fa fiovam-po, fiovam-piainana, fiovana manaiky ianao eo aminay tsiraray avy, eo amin'ny tokantranonay, eo amin'ny ankonanay, hatrany am-parantany, ary hitondra fiovana ho an'ny voary rehetra mihitsy ny fisianay. Jesosy hoe ianao no ilain'ny vadinay, ianao no ilain'ny zanakay, ianao no ilain'ny tokantranonay satria anao izay tsiraray avy. Ianao no ilain'ny ity firenena malalanay ity. Ianao koa no ilain'ireo firenen-kafa Andriamanitra. Tompo, ataovy tena miorona izay mahatoky misy fiovana tsara ao anatinay hanompo amin'ny fanasy ny fahamarinana izay satria izay manompo amin'ny fanasy fahamarinana ny tena mpiakohaka marina. Nofo tsy mpiakohaka marina, nofo indraindray mety manaiky izy ianao sitrapon'Andriamanitra, fa ny ao ambadika iny dia manompo Andriaman-kafa izy. Tompo, avaoziny ao anatinay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny fanambarana, diovy amin'ny raha anao soa ny fisainanay sy ny momba anay rehetra, ary diovy mandrakariva amin'ny teny izay mba hiorina olona tena mendrika ny anaranao sy ny voninahitra ao. Izao olona natsoniko sy noforoniko izao no hanambara fiderana ho ny Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Dao tsika ity tanana andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mahazo tena vetivety mbola sitsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy Alleluia. Soranan'i Jesosy moa fa Pasteur Liva miainga ao amin'ny mission izay androany tompo azy any Suisse amin'ny sabotsy dia manararoatra ny fanompoana izay ampanaoviny tompo azy sika zao androany tena tsy hoe mandraisa fa manaova satria raha mandray tena voaraiky le teny, tena voaraiky le teny, tena voaraiky le teny, tena marina le teny, tena tsisy oatra le teny tsisy nefa avy eo mivoaka eto dia ampiarina le izy. Fa ambadiky ny fampiarana dia hitanao ny fahamarinana le teny. Amen. Alleluia. Somary sabotsika etsy amin'ny trampokon'olona, somary iva amin'ny 4, sabotsy amin'ny 7 communion io dia raha mbola azonao alamina ny emploi du temps dia andao hiara anokatra fo sy hampiasa fo hitady an'Andriamanitra fa izy no ilaitsika. Amen. Amen. Tena hoe araroto zany araroto ny fotoana men'Andriamanitra ny fotoana. Men'Andriamanitra tena manome fotoana Andriamanitra. Tsika ny mila mandamina fotoana araka le tenin'ny pasteur teo tandremo sao dia faux problème no ataonao urgent. Le zavatra tsy ampy, le zavatra ohatrany hoe tianao alamina, le zavatra irinao fa ny tena vrai problème le tsy hitany maso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary le fifandraisana amin'Andriamanitra tsy le hoe ialeto atao dia hody any an-trano tonga dia hivavaka adiny 3 tsy izay. Fa le vita le adiny 3 ohatrany ahoana ny réaction anao ao an-trano, iny le izy iny. Zay fa raha ohatra ianao maniry fiovana petao ny adiny 3 fa miova ianao rino ny adiny 3. Alleluia. Mazava ho azy ina moa zany mivavaka atao anatin'le adiny 3 raha te hiova aorian'le adiny 3.
tsy hainao ohatran'ilay dadabe hoe zay tokoa ny lalina fa tsofony jiry dia ndao atory tsy izay a tokony misy toy an'izay a ao a ao anatin'ilay vavaka ianao a zao hoe tapery daholo zay irianao ataovy anaty vavaka meko adin'ny ray ianao lizy teo kiraro velory ray misy talon fitao daholo vitsy zay saintsainao amin'izay inona ny tokony mbola angatahanao fa nomboka isokatra amin'izay ny ao anatiny hoe tena ohatran'ny mila endry aho zany mila miova zany tena fa tsy hoe kiraro velory fanindrony indray dia tena entina ambavaka be anao raha mbola zay no miverina orian'ilay adin'ny ray a fa miresah foana amin'i Jesosy zay amin'izay ilay izy miresah amin'i Jesosy dia ho afindran'i Jesosy ao anatinao a ny fiainany a atonga anao anapatsapana hoe za mihitsy ny entiko ambavaka aloha ary le za entina ambavaka tsy le zavatra ilaina fa le zavatra mila miova dia zareo anie efikasy lavitra ny vavaka 5 minitra mitomany fa te hiala amin'ny fahakizitinana no ny vavaka adin'ny ray mody mitomany mangataka vary sy loka hitanareo amin'izay ve le izy satria zavatra ivelany mody hitomaninao nefa io a tonga io a rehefa mety a ny ao anatinao avereny hoe miamety ny ato anatiko hoe mandroso ny ato anatiko hoe mietsara amin'ny fiainam-panahiko hoe miamseho ny fahatsaram-panahy hoe miamseho ny fahatsara-toetra hoe tsy verivery fotoana hoe tsy manary fotoana hoe tsy mandany fotoana hoe amen na asio amin'ny anaran'i Jesosy aloha amen lasa professeur psychologue ara vao tsy asiana amin'ny anaran'i Jesosy fa asio amin'ny anaran'i Jesosy aloha amin'izay lasa pastera indray aloha fa tena andaony efa eny an-dalana antsika aza atao mahakivy raisy le teny a ainareo mahatonga antsika ohatrany hoe lisy pastera manara atao indray mandeha anatin'ny taona dia tsy mety satria ny apitso iny dia efa adinonao le izy dia zay mahatonga le izy mila averimberina isan'andro dia raha mbola afaka dia tonga fa manana ny zavatra ho tenenina aminao foan'Andriamanitra tena manana ny tompo dia amboaro ny programa sy ny fotoana fa ampahita fitianao momba n'izay fandaminam-potoana izay a Andriamanitra amen na manasanao hitsangana afoafoan'ny tananao a ndao tsika hisaotra sy ankasitraka men'Andriamanitra fotoana andro amaraina men'Andriamanitra sekoly teo amin'ny fanatrehany nampatsiahiviny teny a natsangany indray a nositranina narenina namboarina nitsina afoafoan'ny tananao dia misaora fa misy fotom-pisainana tian'Andriamanitra iodina mihitsiny tsy ho sain'le olona biby l'homme animal fa ho sain'i Kristy lay olona fanahy lay olona zay misaina tarihany fanahy fa tsy entiny filana voninahitra Andriamanitra to dia isaory fotsiny misy zavatra efa miova ao anatinao arakaraky ny anokafanao ny attention anao ho amin'ny fahamarinany teny tsy ampozinao tahaka ny tsy nanampoizan'i Mosesy fa efa namiratra ny tavany ary ny fiovanao misy taona tsy hainao no asain'Andriamanitra mahita an'le izy fa ny olona no mitaratra hoe me mazava ny tarehanao afoafoan'ny tananao dia misaora andro amin'ny maraina isaory zao herinandro zao mety misy zavatra tsy takatry ny saina ankasitrao Andriamanitra fa efa eny an-dala mpikarakarana anao izy efa mpanomanina ny tsara indrindra izy ary miseho io tsara indrindra io a rehefa tanteraka ny fiovanao enao miova no midéclencher ny zavatra rehetra enao miova no miactive zay le izy teo hoe active aloha le fiainana mandrakizay ao anatinao ny fiainana mandrakizay dia enao mitsahatra enao mitony enao miankina amin'Andriamanitra enao tsy miankina amin'ny vola fa enao miankina amin'Andriamanitra enao faly amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao enao tsy mitady zay tsy misy lava enao manomboka mahita fa misy zavatra tsara ao atokantranonao misy zavatra tsara azonao iaingana vaovao indray andro ao maraina eo amin'ny vady aman-janaka ao devoly ianao ny fomba
momba rehetra mba hanadinonao ny zavatra efa natomboka Andriamanitra dia ohatran'ny hoe mahakivy be zany ilay androany. Fa androany Andriamanitra nampahery antsika miaraka teto fa tsy natao akivy io, misy fahagagana ao ambadika ao. Maherezy ianao dia isaora Andriamanitra, isaora. Hovao ny attitude fiatrehanao fiainana, zay tsy namely hatramin'izay hovao fotsiny e. Mitondranao aiza le réaction hatramin'izay, hovao ny réaction fanaraka amin'ilay teny itsin'Andriamanitra tonga eto. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny sekoly zay ny mianatra, ary ianao no mampianatra anay. Ampianarinao zay tsy handiso fanantenana anay ny réactionnay miatrika fiainana, fa ho karazana olona fanahy zay. Tarianao mahafantatra ny tokony atao, mahafantatra ny olana tokony hovahana, dia ny fifandraisanay aminao. Zany ray amin'anaran'i Jesosy no entinay indray andro amaraina. Ninninona mbola tsy mandeha amin'ny laoniny ao amin'ny fifandraisanay aminao zany no amboarina manomboka androany iray ho arahana akaiky, ho jerena akaiky, ho ahintsy, andraisana fepetra, andraisana fanapahan-kevitra, fa hombadiky ny fiovan'ny ao anaty, ny fisehoan'ny fiainanao no iovan'ny zavatra rehetra ara-potoana. Misaotra ray minaran'i Jesosy ny amin'ny tokantrano izay manatrika eto. Ary ndreto izay mifampivavaka, niza tonga eto ka manana tokantrano tsy milamina aoka amin'ny fiadananao andamina. Niza tonga eto ka manana tokantrano efa mitritra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ny lamba teo amin'ny tempolo ny tritra mba hahafahany makeo amin'ny fanatrehanao malalaka. Fa niza nakambanao aoka tsy ho sarahan'olona. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ataovy misy fahatongavan-tsaina vaovao indray, ahafahany isa tokantrano mankasitraka anao amin'izay misy. Draindray lasa tafajabaka ao anatina fampitahana mampanota sy mitondra fialonana, nefa efa hanao zava-baovao indray ianao anatin'ity andro vaovao izay nomenao ity. Raha misy tokantrano manatrika eto ray amin'anaran'i Jesosy ka tokantrano maratra, ianao ny tompon'ny fanasitranana, ianao ilay mpanafodina saina atonina, mino izay fa afositra balsamo ao am-pon'ny mpivady sy mpianaka ianao. Fa raha misy aretina tsy haisitranina manjony fo, dia ny teninao tompo afaka mikasika, afaka hisy famelan-keloka, afaka hisy fifampiresahana vaovao. Azo vahana zay tokony ho vahana, azo avela raha misy fahadisoana, raha misy zavatra mety eo mandratra, manafotoana, afaka miainga vaovao zay satria enao tompo ny tompony zavatra rehetra. Raha misy tokantrano efa rava, afaka hanangana indray ianao, afaka hanamboatra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, aoka hisy fanasitranana faobe ao am-pony rehetra indray androany. Na mety eo fifandraisan'ny mpianaka, na fifandraisan'ny mpivady, na fifandraisan'ny mpiray-tam-po. Fa indrindra Jesosy mba hisokatra amin'ny fonay, fa tsara aminay ianao, tsara amin'ny fitondranao amin'ny fiainanay, mpiandry tsara ianao, izahay ny diso hevitra, izahay ny maloto eritreritra, izahay ny tsy mahalala anao, dia lasa miady aminao sy manendrikendrika anao. Ifonanay eto anatrehanao zany androany, ary mino izay fa afaka hiainga vaovao indray miaraka amin'ny fahafenoan'ny fahasoavanao. Niza koa tonga eto ka mahatsapa fa tokantrano misy fahabangana, misy fahafoanana, Jesosy enao no mameno banga fa tsy le omenao. Ataovy misokatra amin'ny fahatsapahany mpianakavy, fa rehefa eo ianao dia tokony ho mety ny any anatin'ny fo ao anaty fiadanana. Ampianary izay mba ahiaina ny loha hevitra nomenao androany, fa maneho anao aloha izay vao mitory ianao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Tononona fahagagana be eo amin'ny tokantranonao io. Mahita fa na ianao ary ho gaga amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Satria ny fahagagana hitranga voalohany, ho gaga amin'ny manodidina anao amin'ny fiovanao. Le fahazarana hatramin'izay iny manomboka ho resy dia hitsimbadika dia hiova dia ho tonga fahazarana tsara, anjakan'ny fitiavana sy ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'ny tokantrano io. Mahita fa misy fahasambarana, toerin'Andriamanitra vaovao indray manomboka andro amaraina, sy averin'Andriamanitra amin'ny tokantranonao io.
amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita tsikitsiky voatahiry eo an-tranonao, mahita voatokantrano feno fifaliana eo, mahita fa tsy misy tabataba nadala ao. Ny adala no mitabataba ary eo atratra ny adala amin'ny fahatezerana. Misy olona mikontrôle ny émotion sy ny fony ao anaty tokantrano io, ary mahita fa tamanao Andriamanitra, tamanao fanatren'Andriamanitra amin'ity taona ity hamangy ny tokantranonao ny fanotroana an'Andriamanitra. Mianaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zanao fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo.